ny fiainan'olona tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny fanakora. Vila iray goavambeno faina nanotobiana ireo tokalafo vidy ireo teny an-tanan-drano. Tiratany vahiny miray tendro amin'ny olona ambony maro eto amin'ny firenena ny tompony. Efa mbolana vitsy no nanao mivelapandrika ireo mpiasa ministera mivarotra araka ny loharanom-baovao azonay ka androany voasarona ny toerana nanafena n'ilay teratany vahiny ireo entan'ireo. Volabe amina miliarariary maro ny tompam-bidin'ireo entan'ireo araka ny fanazavana. Volabe izay azo heverina fa tsy ampiditra etra any anaty kitapom-bolam-panjakana fa ameny ny paosin'ireo olona ambony ao an-damosiny ilay mena sofina. Na dia efa nataon'ireo mpanara-maso mivarotra aza ny dingana rehetra ny maraina teo araka ny voarakitra tao anatin'ny taratasy nanirahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy dia nanararoatra saika amoaka ireo entana tsokisoky indray ilay teratany vahiny. Fiara sprinter nisa 3 indray niverina nanao tapody fohy saika hitatitra ireo entan'ireo. Midika io araka amin'ny fanazavana fa fanaovana tsinotsinona ny lalàna malagasy. Teo ihany koa ny tsindro maro nataon'ireo olo-mpanjakana ambony mba hampanginana ny raharaha nefa tsy miverina tamin'ny heviny ireo mpamita hiraka ministera mivarotra. Tsy hitanay teny an-toerana kosa ny tompon'ireo tokalafo vidy tsy ara-dalàna ireo. Hatreto ngiazana ao anatin'ilay vila ireo entan'ireo ary tsy azo hetsehanao araka ny fanapahan-kevitra ireo mpanara-maso mivarotra mandra-pahavita ny fanadihadiana. Mbola hoarahantsika eto amin'ny fampalalam-baovao ny vivahatra moa ny fivoarany ity raharaha ity. Andrasina araka izany mety ho toy ny tantara sa mety atao tahaka ireo inspecteur général de l'État na mitahiraka tany Ambohimahamasina indray ireo mpiasa ministera mivarotra ireo ka ampiarina ny anto izay rehefa tsy mety manotanteraka amin'ny baiky ny mpitondra. Ny fiainan'olona tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny